fa tsisy intsony ny erisetra atao amin'ny vehivavy. Ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy miaraka amin'ny tahirin'ny firenena mikambana amin'ny sahana ny mponina na ny UNFPA sy ny Maristops Madagasikara dia manolotra anao mandritra ity herinandro ity RAOZY FENO TSILO Tantara mitohy nosoratany Nirintsoa. Ireo amelona ny tantara Sophie, Daniela, Nirina miaraka amin'ny Alain Rabemanantsoa ary Liva. Mandray feo Antonio Rasamulson. Manatotosa Sophie Rabemanantsoa. Arahinao anio ny andro voalohany. Tena tsy fanao-kialana tsy tonga manatrika composition toy izao ka sao dia misy mahazo azy ary. Misokatra kosa ianao ny varavarana. Misy olona ato izay. Odio! Kiala! Kialo! Ato vendry e! Atika izafa mandro sodely a. Andriamanitro! Fa naninona no maratra be toy izao mamandry? Mararaiky mamanay a. Oay e. Mila tsy hiratra intsony ny masony. Fa naninona ianao endriny Kiala? Novono ny dadanay tatoka izy alina. Zany angeny tsy nahatongavako nianatra teo e. Andray, mbola erisetra tao amin'ny vehivavy indray. Tsy misy afa amin'izao mihitsy no nahazo an'iny. Mialatsiny aminareo mianaka raha tsy nahatanandranomasiko e. Niverina atao tsaiko toy ny vaomaly ny erisetra natao tamin'ny endra vao nahita ny endriny Kiala potiko ny fono a. Tsisy tsiny akidely a. Zaho zany mialatsiny raha namofo tamandry. Mialatsiny fa za tokony ankaheranareo sy anorevitra anareo indray no mitolefika. Inona tsony moa no azo atao amin'izao kia? Tsy mitovy angeny ery e. Tsy maintsy ineny foana ny potika ka zay vomangina. Tsy a. Tsy fotoana tokony hampangina tsony izao. Tsy mahatsikaritra venareo fa miamaro aneny vehivavy noho ny vadiny e. Inona ny tiandreo lazaina? Ny fanafenana ny trangana erisetra toy izao ataonareo izao no mampirongatra an'ireny. Tsy tokony hanafina ny ferintsony ireo vehivavy noho ny vadiny. Tokony antsoantso aza hoe mba eno koa mba hoeniny izao tontolo izao. Mba hoenona ilaza inona nefa e? Ilaza ny erisetra ataon'ny vadiny azy ka. Andao tsika sindrio eny amin'ny tompona ndraiky mpanjakana akaiky indrindra hitory an'izao ampibirana atao tamin'ny endriny Kiala izao. Okizao marine. Okizao fa tsy velo rerany eny afa baraka raha misy mahafantatra izao resaka izao fa zay mianakavy mihitsy e. Zay tahotra ino afa-baraka izay nefa tsy maintsy resena mba hampahafantarana ny karazana erisetra toy izao mahazo anao izao. Marina zany neny a. Ahoana tokoa moa no ahafana miady amin'ny erisetra raha tsy fantatra ny fisiny? Neny koa tsy nanaiko nitory an'ny tata mihitsy tamin'ireo fonina ataon'ny tata azy. Kanjo tara loatra ve? Izay indrindra. Tara loatra. Efa tamin'ny fotoana farany neny vao nasany antso ny tompona andraikitry ny fokotany. Saingy mbola tsy tonga koa ireo manam-pahefana noho ny dao sy ny fahafatesany. Eno neny tsara zany. Tany ankoatra vao nitsahatra ny firiny neny noho ny erisetra nataon'ny vadiny azy. Mangina anaka, mangina. Fantatra ireo mianaka moa ny antony nampikadra ny raiko. Fa angamo ny gadra ny dadandry? Roa taona laza izay no maizina tampoka tamina efatra mianadahy lanitra. Ay ve mbola vetivety? Tsy fidy no anay. Ary tsy lahajanahary na akamoty raisireny anay efatra mianadahy. Tsy azoko e. Ny gadra ve samy maty dadandry e? Tsy mitovy ihany anga zany.
sao mahazo any sao moa le hoe kamboty velo indray matotra kely ianao anaka. matotra tsy fidy na endriny kiala. Mbola 10 taona nge ano naka ny toerany reniko ny taizany sandroko kely indrindra. Fa 4 taona kizy ny maty ny renitry? Andray 4 taona. Tsy tsarony akory ary na ny endriky neny. Ka mbola kely loatra iziko. Fahazazana tao anaty tabataba, kidrakidra. Vono aratra ny fahazazana. Fa tsy mbola voalaza indringy ny antony nampigadra ny dadanareo Ay tokoa moa. Niangavanareo ary anaraka ny tantaram-piainany iny. Dia ho fantatrareo no mikasika ny tany. Mbola 12 taona tamin'izay. 4 taona ary 5 taona kosa ny sandroko. Ny alin'io. Tofia tokony efa mba hividianana akanjo amin'ny krismasy amin'izay lodi io fa tena efa tsy misy anaovana tsony ange zazy iny ny droit d'entrée-n'izy menadazy sokony azany mbola io angatanandro ho any Andromasery. Aiza moa no ahitana vola amin'izany? Eny fa mba miteny aminao fotsiny aho hoe tokony ampidirina amin'ireo zavatra tsy maintsy amoam-bola ny akanjony ny zazy iny. Fa ngamo dia tena tsy misy mety amin'ny tsony reo ao reo Eny misy mbola tonona azy ihany ange aho fa tsy mendrika hoentina amin'ny krismasy. Fa nga mitaky akanjo tsara tareo ny Andriamanitra rehefa krismasy. Ai, enao koa zazakely tsy malala ny tsy misy iny koa ve? Ka ampianarina hiafy deny zao ny ankizy ry siza. Tsy azo atao diso anta. Inona raha miterahana azy ireo raha be fina toy izany ka valala tsy atanana kosa tsy tolo-draza ry siza. Eny ary fa honao Tofy maninona moa raha manao fitadiavam-bola hafa hanampiana fidiram-bola antsika? Aiza nefa no arahanao an'izany? Io azy ianao manampinampy amin'ny mivarotra akondro io efa mitaraina ny reraka sy marary lamosina. Tsy azonao apetrako tanteraka aminao nge izany io varotra akondro io fa zany no zavatra fa mihitsy. Manenjika bitro roa zany ry siza. Aleo ajanona any zany fa ny fandaniana tao ato fotsiny tokony aheny. Inona amin'izao fiafiana efa iainantsika izao moa ry Tofy mbola aheny? Ny sakafo sa ny fianaran'ny ankizy sa efa tsy hitafitsiny koa? Tsy mitovy ny mitafy sy ny manara-damôdy rery siza. Fa iza nefa ny manara-damôdy atao amintsika Iza fa tsy ianao Henoko tamin'ny endry be ange fa mandany vola amin'ny fividianana lamaody ianao isaky ny tseny. Ahoana tsara hoe Tofy? Zany laninao amin'ny faty-borodamba fotsiny ny volantsika oziny eny. Satria tsy maintsy marina izay lazaindreninao. Manendrikendrika andreniko mpandainga andray zany. Andray koze. Mba moramora kely ny vavanao ry siza. Tsy zaza kely ohatranao akory ny reniko. Dia sahanao very Tofy ny namelaka tia maina. Fa taiza nefa nahitany endry be ambao amin'ny vity lamaody. Akombono io vavy io. Sa mbola mitady? Sambako io ny alino na heno any dada sy ny tena ny famaly be toy izany tao anatin'ny roa taona nahavitany ny fanambadindry zareo. Ny ampitso fo maraina nefa voninkazo rose tsara tarehy. Va ho an'izy ena ry dada? Ho aniny eny rety efa ny fonga izy. Efa henoko ny fo izy fa tsy mbola teo ka. Tsara be. Aleo fa hovonjeko ao an'efitra ao izy raha izany.
tezitra tia ny rozimena porofompitiavana avy aniko angatahako famelana avy aminao re oay tsara tarehibe tsara tianao tiako ka misaotra mifonankiza tany nataoko aliny tsy nampoisiko ianao no akasy tanana toy renika ndry kosa nge efa hita fa tezitra le olona dia mbola mamaly ihany ka tsy mbola nandany ny volantsika ny fidianana lamodiko izany kosa nge za zay indray io be famaliana io ihany zany ane ny natezitra aliny manazava aminao marina fotsiny ange za fa tsy hoe be famaliana izany matoa za mba hita ny endro be ny vidy lamba dia reny fripo mora arivo reny mba afidiako anisy telo menada fa raha mba hitanao manao akanjo tsara dia zokona ivavy izay noho ny vidy azy tamin'ny zokonareo ahoana koa rehefa mety aina izy dia entiny miaraka amin'ny andro indray fa tsy tia noho no mandeha irery dia fidianany akanjo izany indraindray eny ary rehefa mazava izay tsy tezitra amiko tsony tsy tezitra nge hafa malahelo fotsiny zany ndro ahoe jereko le voafelako tsy nahaliny io misy tia tanana mihitsy zany ve zay sitrana mifonakia ao fa tsy ataoko tsony amin'ny sisa eny ary andao amin'izay ary sakafo fa sao dia tara ny ankizy andeha hianatra marina izany tao ary siza amboary ny fandaram-potoanandry fa hoentiko mitsangatsangana ny ranomafanina reo fa mianaka amin'ny lahady marina taiza ary any mba nandainga tamindry kosa aleo ara fa fitaiko sabotsy ariva mipasiko raha izany fa lery zao izy telo menadama ianao an'izany ary ndry kosa nga tsy mba faly faly aka sotra ki malala fady vo mianika vola tantely ireny izy roa tao an-trano satria nyfona taminy eny dada tamin'ilay fifamaliana tsy mbola mahatao an-tsainy eny ny lainga nataony endry be nampiady azy dada ka nandrasa mikendry toany ato veretsy ry siza aty ihany afa mandrosoa ty endry be fa mbola matory nga retsy ndry amin'ity andro efa mivaly maraina aizay tsy nikoa moa ny mbola atory amin'izao asako maraina nareo zany ao nga tofy retsy efa eny am-pivarotana izy ko efa misy inona aleo aleokany ary dia any izy fa hananao lainga dry fa hanako lainga ahoana retsy ry siza aza mody fanoneo ianao hovina moa any efa mba hitanao nividy lamody tamin'ny volany zanakao finony zany resaka izany enefy asa ianao no andrasako anazavan'izany amiko satria ianao no nahita matoa ny tantaran'izany tany amin'ny vatoko za ve ohatra ny tantara hoe inona hoe lany nividianako lamody isaky ny tsena ny volanay azafady aiza nalalako n'izay vola lanyry any an-tsena andry siza ka zay nge ny mahagaga hitofy indray zany ny mandainga tsy niteny an'izany tamin'ny tofy kosa aloha niteneniko dia renydry hitako mitsipona fripo an'izy telo menada zanakareo reny ay moa ka niteny indray zany fa tsy niteny an'izany kosa hoe lanyry amin'ny lamody ny volanareo dia mampitandrina anao zay endry be tsy hamafilainga anakorotana ny tokantranonay inona nefa no antony anakorotanako ny tokantranonareo inona tsy misy mahazo tombony amin'izany koa nge ilozako aloha retsy ndrika mbola maika hiantsena io dia misaotra ny mitsidika ary mandreraka izany raha
vehivavy lehibe tsy menatry ny mandainga. Tonga ny endry be tany amin'ny dada tokoa ny resaka izy sy neny teo ka Tonga sady ianao dia maninona? Maninona koa izao raha tsy masika toy izany? Everinao fafaly tamin'ny nataonao angamo za? Fa inona indray no nataoko e? Ianao indray no manontany? Fa nisy inona ritofo fa tsy azoko Inona mihitsy ny tena tianao atongavana aloha e? Azafady re ritofo lazao mivantana izay tianao lazaina fa aza laovana fangalam-pery amin'ny teny aka. Fangalam-pery amin'iny? Iny ty maromodromotra anao avy any e. Mangina ny vavy e. Ny tsy diran'ny reniko ato tokantranoko mihitsy no tadiavinao. Izay vao fantatro. Ny tory tany sady angarama tobe. Zazakely angamo izy iny aminao ka hitory. Ka inona ary matezitra anao amiko e? Fa ny nataonao ny reniko ka. Ka zay ngeny tsy azoko e. Izy tratra tamin'ny lainga nataony indray izany nanao gisalahy mangalaketsa tany. Io vavy io kombony. Io fa amerina indraynao tofy amin'io fangetanana io mba marary nge izany e. Tsy efa nilazako moa ianao tsy hamingavinga ny reniko. Za ndray ve ozy izy na mingavinga azy. Ka zany izy nilazainao fa mandainga izany ko inona indray? Andrasa aloha mivadika nge izany resaka izany e. Izy nge no nilaza tamiko fa tsy niteny an'izany hoe za mandany vola amin'ny lamaody izany hono izy e. Tena mampiady olona mihitsy ianao tika. Efa fantatra mianaka ny tianao atongavany e. Ampedinao zay sy neny. Amin'izay neny tsy mandehandeha aty an-tranoko aty intsony. Manelingelinanao amin'ny ratsy ataonao manko ny fandehanany aty an-trano matetika aty Andray kosa ritofo izany ratsy andohanareo. Tsy nandalo tato an-tsaiko na dia iray minitra akory izany. Mbola veriko aminao ao anatin'ny olo-kelinao indray mandeha fa tsy atakaliko ny reniko velively raha zenao e. Andray kosa atovy asa dia mba manao teny marary toy izany iki Ny vady ry tiano azo soloana fa ny reny tsy azo soloana anao vina. Mazava! Tsy nihevitra niaka ny toerandreninao ny fiainanao anefa afa-tsoroko aminao izany e. Raha mbola ny reniko ny tsy aizanao miaina sy ilanao vaniny isak'izay makaty an-trano. Dia ndeha rao finetanao. Tsy ahafoana ny mampianaka anay raha zenao e. Tsy nihevitra ny anafoanan'izany raha teo konge za e. Renibe ny zanako iny. Ahoana moa no anafoanako an'izany? Iny ny poiran'ireo taranako ireo. Pe tsara velatsy. Endry be mihitsy ny pe tsara velatsisy mampiady antsika e. Mbola tsy angina ihany ho vavy io. Antsoy ary izy ifanatrehany eto fa tsy manaiky an'izao fanendrikendrena nataony amiko izao koa ka. Fa inona mihitsy tena tadiaviny ty asa? Avy lao atovy Avy reny kely ngeny vavantika. Akindaina. Ady mafimafy noho ny teo aloha mena ny neny ny aliny. Niezaka nanafina handratra-pony sy ratram-batany tety ivelany neny ny ampitsony io. Efa indroa no nankalaza an-tsingeritaona ny fanambadiany dada sy neny izay nefa tsy mbola nahita ny dada nanome fanomezana ny neny fa tamin'io maraina io dia nanolotra rozy mena ho an'ny neny indray dada ho fifonana. Dely Ahoana dada? aza miteny mafy. Aonganiny. Fa mba ho aiza amin'ity andro fa maraina nefa neny e. Ary efa nisakafo nga nareo? Ie. Ary neny? Tsy mety mihinana izy fa mararo. Fa ny vonony dada tao angany eny io. Manginy ry so misy maheno eo e. Tsy misy dirandry zany.
iny nde ana ataovy anatin'le vilia antsika ry anaty bahut reny fa vilia iny zany ry dada le vilia bakolo misy sarim-boninkazo reny re tso tsy azo ampiasaina azy reny ozony eny raha tsy misy vahiny ko aza be famaliny eo ndrika makaray amin'ireny dia ataovy eo reo gâteau reo dia ho eto aty way ô fa anniversaire ny fanambadianareo sy neny angandro any ry dada nde ana aloha ataovy izay nampanaoviko andry izay e ary angakainga andry ay tiany kosa ity ka loko manga maniko ny azo ny tena tiany mbola tsy vita ihany ve zay ary dely a efa vita ka fa ho an'iza ho azy eto ry dada mandehana amin'izay makarano sao dia tara fidirana eo ndrika dia omeny dada gâteau nefa za eny rehefa mandehana aloha e lasa ry ahy e zay fa lasa ary aloha idiko ny varavarana zay lasa ao le aoko ao amin'izay oe saika adimiko le voninkazo zay veky le olona mandondona dia tsy mampandrosonareo akory a matory angankindry mitody ary aty ihaniko mo hoe ty misy voninkazo ho an'ny voninkazo eny e fantatro ngefa mbola tezitra amiko ndry mangata-pamelana amindry ara avako merena vetivety aloha sakafo tsy hinana ka tsara be nge ho gâteau netiko andry io e tsy ireo ange fa izandray ny nakandreny vilia reny ampiasaina zaka iny nakandreny a fa najako vahiny ange reny e ka maninona kosa moa raha mba najako ny vadiko tiako izy androany e ao fanako ndre mazary ny vavako ka tsy hahinana ka ao e hoay tena vaky marina ny molotry ndriakavy sady marary be ihany tendako nokendainao iny sady sory any moa ty kasine ty fa efa nividianako folara tsara tarebe ndry tiandry hoe jereko zany tenda marary zany eny misy mangana kely reo aleo apetsoko raha sazy jeran'izay azo anaovana an'io fa ao takony an'ity folara tsara tarety aloha mandra-pasitrany ao anaovako azy zay hoay manendrika be andringa izy zany ny olona azy efa mila ho faty dia mbola lazainao fa tsara ihany tsy tokony nisy angeny toy izao raha tsy nanevatevaneny ndry fa nanevatevaneny ahoana koa ay ka efa fantatry ndry fa tsy tiako no miteny ratsy aneny nefa dia mbola taondry ihany aiza moa ndry tsy ho voaray ny tanako ohatran'ireny biby ronitra reny nareo rehefa tezitra fa ny analaniako mihitsy ve ny tadiavinao ty e oka moaka izay a andratso irahako iantso andrasasy vetivety dely tsy abo miverindry a raha nanaraka ny teniny raha misehitory ny erisetra nataony dada taminy neny tamin'izay angamba tsy ho nataony dada fanao ny namono azy aiza ianao zany rendriny teny a aty afa mandrosora mise a androso tokoa moa zany fa naninona indray ianao zany tsy maninona ka na anafina azy ianao fantatro hoe
ino reny diantanana misandronao reny ary nahoana manao fetenda amin'ity andro mafany fanomezana vao mividiany vadiko aty ka dia anaovako mba ho hitany fa tsy misy dia kapokafenao akory ao anatin'io folary io fa izany nafantaran-dramosehany manatsofina ngeny rindrina rendriny dely sady hitako mivadinao afakomaly nivoaka avy tato niaraka tamin-drasazy inona ary no nalehan-drasazy taty aminareo marina zany ramosea efa menatr'olona mihitsy amin'ny atao mitofy tsy ianao ny tokony menatra fa izy manapatra ny heriny amin'ny vehivavy tsy mitovy tanjaka aminy tokony hotoriana any amin'ny pôlisy mihitsy ny vadinao iny ahendry azy ka re ramosea marina sokadrakadrainy olo any ny vadiko ka aiza no tany alehanay menakavy raha tsy tianao gadrain'olona ary io vadinao mpamony vady io dia aleo indray sika makany amin'ny ministera amimponiny eny Andakazera ao amin'ny fiasany madame Blandine ve fa hoana ministera amimponina sy ny raharaha sosialy ary fiahinany vehivavy angeno anaran'io fiasandry madame Blandine io arak'izany anaran'izany dia afaka manontany na mangataka torohevitra any ianao amin'ny mahavehivavy anao mba hifarana an'izao avona ataony vadinao anao zao efa niteneniko mafy re izy ka nylokaloka tamiko fa tsy hainao tsony dia mino an'izany tokoa ianao lainga ny Tantara Indray Mihaino tany angeny nahatonga azy hamono hafa tsy dia hoe satria izany nampidiriny ao an-tsainao ao dia manaiky an'izany tokoa ianao tsy alaiko baraka amin'izany ny vadiko ka tendrim-po tsy mba namany iny azy iny noho ny nataoko tamin'ireniny izay efa nifonako taminy hoy ianao sahako anefa milaza aminao fa tsy maintsy mbola amerina izy na dia efa nifona azy ianao ka sao dia tokony hampandreny manam-pahefana ihany asa fitoriana fiandro na plainte de réserve ohatra misaotra mitorohevitra rera amin'izay fa oka izao ihany ka aiza nefa no isy mpivady tsy hiady fa tsy mifamono kosa tsy izany kosa aloha nao dia tiako azy sitoriana azy sady na inona fadisony na inona herisetra lazainao fa ataony amiko vadiko tiako iny ka vonona ny amela azy manantena fa mbola iova izy niova tokoa i dada vola tatelindray ny fiainan'izy mivady satria bevoaka ny zandriko farany eny ka dia nikarakarainy dada fatratra sady tsy nasanika azy tanana ny nenitsony izy afa-potsary ndry fa io zany no vidiana ho andry eny tiako aloha io fa tia vidiny koa nohatra no raharako ka le karazany tsara indrindra nge orsa izy ny tsara tsy mba mora ary raha zany efa le konomendry zanakalahy zany tsy ampafiry ny vidin'io telefona io akory zao ara no atao aleo le telefona kelikely le mafatifaty be atare-pasambaza-tary iny no vidiana ho afa iny tsy dia lafo be tsinona nefa tiako fa tingeno tsarasara sady be application ataoko inona nefa izany tofy miange ny telefona rehefa azalovana alosy andefasana mesazy dia efa ampy tsy hoaiko akory ny ampiasany reto lazainao fa raitra reto tsinonako ay zay tianao ihany iko fa mbola misy toyny inona hono mbola ho vidiana ho an'ny endriny bia hitanao ny ambiny vola tokony hividianana telefona ho aky aleo vidianantsika entana madinidinika aty dia akana tombony amin'izao akaiky fety izao sitrany ahay miverina mifirelanitsika nandehanana taty ary sao dia tiandry ho vidiana ihany ary le telefona tsara be iny fa vidiny mampiembotra indry efa hoe mety amiko le anankiretary iny hividianako entana kandry tombony foana ngendry raha zay ny mba tiandry mety ho iny fenao koa andao ary verina any ampazambaza amin'izay hividy an'le tiandry tadidinao angamo ny vidiny izy iny telo etsy zao ary tonga dia vidintsika ety le entana akana tombony fa efa ty ihanytsika dia lalantsika midina makany amin'ny stationnement mividy an'le telefona sa tsy mety zany mety ka tena mety inona ary ny entana ho vidindry entana kizy ange zao mandeha be amin'izao akaiky noely zao
nahita tombony tamin'ny varotra nentiny avy tamin'ny fianaratsoa dada sy nenika faly ery neny ny fahasahiranana raha teo miamy tombo noho ny zazany maro. tokony ho toizana ihany fitofy le hevitra akatombony amin'ny varotra iny ka zay indray zay resak'izay finona nefa ny tena mahamaika andrianao an'io e fa inona nefa no antony mampizerizery ianao tsy hanaika hivarotra e nefa voateo ianao no nanaiky fa nazahoana tombony le vadibarotra kely natao tamin'iny tsy mandahany zany sange ataonao ahoana moa reto zaza efatra ho an'ireo zaza ireo indrindra ngery tofo mampisisika atady vola e mararo ny foko mahita ny zanako ka ndre maninona ny zanakao efa ela nefina loatra ireo zaza ireo tofy raha nytiako nge ka izy telo menada ihany no nateraka e ndray tsy menatra kory ve mivavanao miteny an'izany eo anatrehany bia no enao sisika mbola nitady lahy kely anefa dia nanaiky any any teraka fanonefany fa tsoroko aminao ry tofa mbola telo aza ny zanantsika tsy mba miaina toy ny ankizy rehetra ka maika efa efatra tsy maintsy manampy fidiram-bola atsika ho ka izy ary no hitaizan'ireo zazy ireo e tomba miaina sy mianatra toy ny zanak'olona rehetra ihany eny ny zanantsika fa tsy zarizary e tsy efa olo herinandro zay elodiny nangataka kapa fitondra mianatra taminao fa aiza nefa hatramin'izao ka tsy tonga dia eo ny eo daholo kosa aloha no azo zay angatany ary ny akanjo hoentiny ankizy amin'ny krismasy zao mba ahoana efa telo taona nge zay izy menadazoko ny tsy nahazo e elodi asa tamin'ny herintaona efa tsy nividiananao dia mbola tsy ahazo koa very zareo amin'ity ny tsy tiako aminao kosa nge dia isak'izao krismasy zao dia tsy maintsy hividianana akanjo foana ny ankizy e tsy tokony hozarinao amin'izany izy ireo ka efa tsy nizarinao an'izany ange reo e fa tsy azonao sakanana kosa ny fitombony tsy manana naovana hoentina any am-piangonana ntsony ange reo zaza ireo tofy e ho tonga indray tia ny krismasy tena mampiasa ny saiko aloha zany e zany ny antony tsy maintsy hivarotako dia iza nefa no hikarakara ny ankizika sikesenao ka tsy isan'andro ange zany no hivarotra fa isaky ny alaka misy rehefa androtsena ihany e sabotsy zany makaentana ny fianaratsoa tsy mianatra ny ankizy amin'io ka afaka mitaizany zandry ny delisbiry ianao indray manao mivarotra anao ihany fa rehefa laka misy ianao tsy maintsy manampy aho fitaizana ny zazakely ahoana mety fa mba andraso aloha aleo teny bia andray ny dadany manao an'ity varitra tiako fa ahoana ihany siza mbola tsy milamina ihany angany eo aminareo ao tsy hitako tsony nitenenana azy raha mise tsy efa mba nilamindaminareo tao gaga nefa fa efa sakisakerinao zay no mandre tabataba be indray fa misy inony e ka hatramin'izay nivarotako zay dia mila vaniny be aminay indray izy hitanao fa marina ny teniko tamin'ireny tsy iovy zany tofy raha tsy andraisana fepetra ho ianao moa tsy neto tamin'ireny karera mise mariny niova mihitsy kosa aloha izy tamin'izah be vokareny nge fa amin'izao efa teraka ianao efa afaka mitady vola ka io mihitsy nge ny matezitra azy amiko e tsy avela nivarotra avela mivarotra ianao fa mivarotra miaraka amin'ny ihany fa tsy mahazo mivarotra rery tsy izay izay mihitsy mbola tsy azonao foana ve fa ianao anam-bola ny tsy teny mivadinao e anana ny volanao manokana ianao rehefa mivarotra tsy miaraka aminy zany ny tsy diavina anao hiasa ka tsy dia zany loatra kosa angambe finona ozy ianao le rafozam-baviko iny mamoko voky resaka azy eny rafozam-bavinao iny koa no hitako antony mampikorotana anareo mivady zay nge ho ahy olona tsy maninona raha iny vadiko iny fa le raha matoy iny mihitsy mifosotrako raha mba taty fanadina koa no mipetraka ny fianakaviako angamba mba tsy nataon'izy mianakavy toy izao mahazo mialamody kely any amin'ny havanao ange ianao rehefa tsy zakanao ny fampizaliana ataony vadinao anao e zay le hoe misintaka mananjoa amin'izany ny vehivavy manambady rehetra isitaka nefa dia ho aiza ny zanako e ohatray azonao entina ny zanakao ka dia tsy mianatra zany rehefa tsy mianatra ny ankizy ny mandeha anao ka fa aiza nefa no hitako vola amelomako ny tenako raha mialao aka maika moa fa ny amelomako andreo zaza efatra ireo afaka mangataka pension alimentaire amin'ny fanjakana ianao ka ny fanjakana no manery any tofy anome vola amelomanao ny zanakareo
ato azay rehetra zara raha ampisan'andro ny vola azo nitofoka aiza no hitany an'izany e tsy maintsy ka tsy afaka miala teto re ara-miseha aleoko miafeto toy izay hijaly eny an-tranon'olona ka raha zany ary ny hevitra ao dia zao ary ny anakanana nitofy tsy hamonanao ntsony no ataontsika mba izay ay angamba fa tsy maintsy miankina aminao zany a amiko ahoana moa raha vao mikasy tanananao izy dia tsy maintsy mametraka fitoriana azy ianao zay moa le teneninao foana hoe plante de réserve ie fitoriana mpiandry ka raha vao mikasy tanananao izy ao arinan'io fitoriana apetraka ao io tonga dia hiarany sazy avy hatrany atahotra izy amin'izay ka tsy sahamonanao tsony midika izany zay fa raha vao mamono ahy izy dia mety higadra zahay mihitsy ary raha mbola mamono ahy tokoa izy ao arinan'io dia ahoana mino ahy ianao fa tsy adala akory izy ka mbola hamonanao ihany ao arinan'io fitoriana azy io e oka ihany zao ka enina ary ty sosanatria ka za ndray no ampigadra mivadiko ka tiako mivadiko raha miseha ary mino aho fa mbola tiako izy ka aleo ahy hiatra fa zay mahafaka dia hono mivadina andriny zay vita piriny rehetra fa miandro paka sisa dia mody ay andao ary ateriko raha izany oay iny mivadiko fa tonga ka misotra raha miseha ay veloma re da zany iny faharotany eny maika niala anaty fahasahiranana sy mba te aleo tena raboliny eny ka nisisika nanao ny fahazotra makahetana ny fianaratsoa io ihany nanomboka niova indray tata mbola misy tadiavan'iny anga sa efa mahazo mandeha matory ay mbola tsy natory ndriry dely ka hitatangé mbola tsy tonga dia matahotra so mila vaniny amin'ino indray iny e tiana re tsy matory efa ny filosodry tsara ao anaty body fotsiny variny ie fa mba tonga lohany eny androany efa mihatsara ny tsena fa nandray volany olona tamin'ny talatako fa mety andry ve aloha io varotra taoniny io e metika mba mahavita ny vitany io ajeraka be nizay ny anyneny fa tamy tsy mamindray izy zany ohatry ny mamyfoana fonga izy io tato ato e aleo andeha atosika ry ay ato ihany ty dia tsy mba mitsaga raha mamotrara akory ay fa nidy angamono trano tao e sady mbola nisy nataoko re tato e seo milay manko amin'io varotra kely tsisy dikan'io ary tsy mety terenina mihitsy tsy hody tara fa mody tara ahoana morotofy zany ro izy ny entana lany ange no mibaiko ahody fa tsy hoe mody amin'ny dimy ho itale tofy dia tsy maintsy mody maroboka maivava indray tena tato ato efa varana piano mako andeo ianao raha isakafo e oa izy e mbola mitena nge zahy e ka tsy azoko ny resakaoko sady efa mialina koa reny ihany fa mba mangingina tsy azo veny resako sa hodira ho faniny everinao fa tsy haiko anga sady tsy hitako nareo iny fa za mody maty fotsiny fa za siza ndray aloha zany enao sisipanao fizy andraiko sipako asamyrediredio rery tofy oa manday ihany tena na de matsatsa zay indray ianao fa hamono aza maivava amikotsoro a amy sisa ary ampitandremo ny sipanao sao de ho potika ary misy lalany eto dia sady mialalavitra ny vady mibandy iny ay mo sao de anao indray araha no mitolo-batana any fa aza mitapitapy ry tofy hoaiza riva hony raha vinanto zany nefa tsy mahita olona tsony ay neny manahoany neny salama ka fa hoaiza hoany maiky ho any ampianarany ankizy aioko zy ka sy efa mirava ny mpianatra ka zay indrindra ka
raha misele maro no aleako anjy efa miravy izy zay vao afaka mandray ako. ay mandeha ry sao tarasiko veloma rery neny a dia tsy mimenatra akory izy mitolo-batanamiko fa amonjy fotoana amin'ny lehilahy mba toetran'olona izy ody raha miseho mansoe endriny manahoana raha mise manahoana tonga rivariva izy zany a ega mipetrapetrara misaotra re raha mise azafady raha tonga rivariva tokoa eno a fa misy inona madame siza saika mba iravonjy aminao indray raha mise amin'ny atao mivady koa tapa-kevitra nga madame siza zany hoe ahoana ahoana re zany saika fiangaviana no ataoko aminao amin'ny mampiaramonina sy amin'ny mahasamy lehilahinareo ka asa rena mety fa nisy inona indray aloha zany hoe efa mihamatetika loatra ndrainge mivona atao mitofy tato ato hoe efa misotro toka foana koa moa izy amin'izao ka mila ady amiko foana raha vao mitotry ny trano ka inona ary ny mbola andrasanao amiko reny efa nilazaiko anao reny daholo ange ny zavatra azonao atao tsy misy olo-ka fandrasanao andray andraikitra fa enao dia enao irery ihany no afaka manalanao amin'izao heritrehitra ataon'ny vadinao aminao zao efa nieritreretiko tsara daholo ange reny raha mise fa vonjeo re raha mise ka zany ho tsy olo-kafa fa enao ihany ny afaka monjy anao efa tsy fiainana ntsony inginy ny ainako ao an-tranonay isaky ny miditry ny trano ny vatoko dia miferinaina foana isan'andro no nitahotra azy tena tsy fiainana marina zany ka vady natao iaro indray ve no atahorana nefa ny antony tsy nanekeko ny torohevitra ao ange raha mise dia izao ahoana ekeko ny tahotra isaky ny miditry ny tranonay izy saingy tsoroko aloha fa mbola mampitahotra ambonin'izany ny isaraka aminy ka tsy sao dia mba azonao atao re raha mise ny mananatra azy amin'ny mahasamy lehilahinareo eny isan'ny asanay amin'ny mampanabe anay ny mamonjy ny mpiarabelona fa tsy miraviravy-tanana fotsiny ka ao fa raha riva ihany dia ho any aminareo iresaka aminy ary ay raha misepampianatra marina mantsoa anao misaotra ka inona nyvao aty tofy sy ataloha izy raha isika nitadiavinao ka enao mihitsy no antondiako aty kinona moa fa tsy zao ataonao zao no mangary mimedavaka aminy efa elany andrasako any lahy ka ela indray tia no mitonatonana tehitraniko afaka mba miresaka milamina velo isika amin'ny rahalahy tsy misy mirahalahy zany lesy eto everiny lafa tsy fantako angafa manadala mivadiko elahy azafady aloha tofy fiangavian'ny vadinao no nahatonga ao aty fa tsy inona ny lary-pangalavadin'olo ny tya azafady kosa fa tsy janona ataon'ny laktozy efa nao mbola misy fa hoany zao fa hoanahoana tsy misy ahoana zany kala de volo tya inkole ty andriamanitro maty atofy efa ela ngeny na lalako fa misipy tenisany andray zao ka tsy hainandratsy tao atra fa diatra ty atsaniko mihitsy avelao izy rangaty fa tsy misy an'izany matoko le mpijangajanga ty tsanako ambody mihitsy zao nefa naiko impiry siza iafara ny famonozanaina angeo azy zao raha tsy manapa-kevitra amin'ny tokony ataonao ianao misaotra raha misena navitra andray andao ianao entina any amin'ny hopitaly aloha amin'izay tonga dia maka sertifika medikala manamarina n'izao ratra mahazo anao zao oko zao fa tsy maninona ka ohatra tsy maninona hoany mbola hiafy amin'izao vony mahazo anao zao ihany ve anao ry siza mbola sehoko mivadiko ndray any io vonina ny hafy amin'izao vono ataony azy ao fa aneoko amin'ny fitiavako azy mino fa hivadika fahasabarana hoatsoatsy zao fieretako zao
tsy misy fanantenana nefa ny fandrenesako ny resaky neny fa to feno famoizapo zany to efa azo ny atsaina fa tsy iova ny vadiny saingy tsy manatsafidy izy fa efa iny no azy le rozony meny taloha fangataham-pifona aza tsy nisy tsony andeha hitondra entana ny fianaratsoa izy no nyresaka lavabe izay mianaka. Mbola tsy atory angandry iry de efa alina loatra nge zao hoe aleo tonga tata vao matory aso ataony natondray neny ka fantatra ngefa matahotra neny miandry ny atongavany taty io tsy laviko zany anaka fa ny tsy zakako dia ny mahita andry miafy miaraka amiko miaina an'izany rehetra zany. Tsy maninona nge dia mba mianatra koa sady miandry izay atongavany eto zany sika sy neniko. Fa mba inona nefa no vitandry io raha manao ny abibiny indray dada avy any ka mba mety asakana azy tsy amono aneny fa ahitana miaraka amin'ny eto asa retsy ipasoko pataloha mihoatra bi dia mba tsy sahirana mbola hipasoko andray indray raha mipipikilôty izy izy nge rehefa tsy hoe neny mipipikilôty foany ka tsy ampipizina roa matetika izy zaniko. Za manao raha an-dakozia dia izy milalao miaraka amin'ny rodi dia kamo izy miteny hoe hipipi rehefa variana amin'ny kilalao dia mba andry zany no tokony hijerijery azy matetika ao fa asiako roa mihoatra reto hoe ono ardely sao dia misy zavatra ilainareo tokony hoentiko avy any fianaratsonge fa tsy neny ihany ve ny tokony ahitan'izany ihany ka akoatra ny zavatra fantatra fa tsy maintsy ilainareo nge zany asa sao dia hoe misy zavatra tiandriananana ohatra fa efa manambola ngany eny amin'izao ie eny tsy dia hoe manana betsaka fa azo atao hoe efa mba manana ambiny tsara kosa zany koa hitako nandehibe ny mivarotry neny tamin'ireny fety reny tamin'ireny ange ka indro avo eny mihitsy ny tombom-barotra angalana ny fre zany zany nahafahako mba nividy akanjo kiraro anareo tamin'ny fety reny neny eo efa mety any zany ao fidiram-bola neny amin'ny varotro io dia ono inona ny mbola iretany neny ny vonjy-tariko ataony dadany neny ato dia izao foana ve ny fiainantsika ary neny isakala dia atahotra sy ferinaina amin'izay ao ataony dada rehefa mody avy any izy tebiteby foana verineny no iainantsika ato isan'andro ka tsy maintsy mbola iovy dadandrika tsy ho toy izao isan'andro ny fiainantsika efa aza matahotra indry neny ve mihevitra fa mbola iovy dada tsy maintsy iovy izy ka nefa raha sanatrika tsy niovy izy ataoko ahoana moa ny ampisaraka anareo efatra menada amin'ray nareo ampisaraka anay amin'ny dada ahoana ary neny asa indry mandeha fa tsy haritra ny vona ataony dada ato raha andengy aka tsy ho ajanoko amin'ny ato mihitsy nareo hoe ny fialako tato amin'indray nareo zany dia midika fa fampisarahako anareo amin'ny dadanareo dia mety ve izany amindry ary raha tsy mandeha indray ary neny fa manatona ny manam-pahefany sika mampafantatra an'izao fampijaliana taony dadany neny izao hoe tamin'ny radio angeny na inoko an'izany ry neny hoe ahoana ondry tely raha vao misy manao herisetra toy izao ataony dada amin'neny izao dia tokony hampafantarina ny tompony andraikitra eny efa eny koa lazaindra misehy koa zany fa mbola fahasahiranana sy fahafambaraka koa angeny toy nyzany ry de ny aneny koa zany tsy manahiran'izany sao everindrefa moramora koa raha ny akamidina amin'ny birao eo manao an'izany fitoriana izany miakamidina ahoana koa aty amintsika nge dia efa azo anaovana an'izany any amin'ny fokotany izao dia efa mety dia any amin'ny polisy any amin'ny gendarme koa eny fa tsy azoko ange dia hoe ampilazaindreo tompona andraikitra ireo dia ahoana rehefa avy eo dia ry zareo no mandray ny fepetra mba tsy tohizan'izany herisetra izany tsony ka misy an'izay hoe CECJ izay aza nge no tena tsara fa ohatrany tsy mbola misy an'io aty amintsika fa mpanao ina onika izany fohy be fandraisana sy fiainona ireo olona hiarany herisetra io CECJ io ry neny neny manko teo ny laza hoe afa-baraka raha no afa-baraka no tsy tiany neny dia mety be ny manantona an'io CECJ io fa ahoana retsy voatazona manko neny tsy ambaratelo any
fa ny mahatsara n'io CECJ io koa mampiavana lory zareo dia mitady ny hevitra rehetra mahana ny antony herisetra ka rehefa tena tsy vitany vao alefa neny amin'ny fitsarana raha mety neny. Ay, mety tsara kosa izany ko. Eny fa ahoana ho an'ny hevitry neny ampandreny tompony andraikitra amin'izay sika. Hoy teo ihany izany retsy eny io matahotra ny aso dia anaraka mba mihaino ty vonjy-tariko isan'andro ataony tady aminao ty Dely mba fantatry indray moa fa ny mahafoniaino ho an'ny tiny ange ny tena fanehoam-pitiavana lehibe indrindra kanto tokoa izay nresaka mianaka farany satria ny ampitso mangiran-dratsy izy no ny aingana hitondra entana midy amin'ny fianaratsoa. Hijery zavatra vetivety am-piteria aloha sofera mandrapatapitry ny fampidinana entanao eny alaiko ianao rehefa ndetsika madama. Izay ve vao tonga ravinanto? Ie, manakory-tsika eo endry be Salama ka. Sao dia mila fanampiana aloha amin'ny fitondrana entany. Misaotra fa efa nanaiky ny fanamboarana ny sofera ka. Ny mena vola izy dia mba manatitra ny trano. Mitovy ihany manko ny vola lany amin'ny manakarama olona pidinentana dia avy eo mibata mampiditra ao baramba indray. Zay aza loko. Ny andro koa hitanao ariva ihany ko sika ny hay fotoana tsy landy. Sady manimba entana koa indraindray ny tsipitsipy ny zalahy amin'ny fampiakarana sy fampidinana entana io. Ny fantsika amin'ny baramba amin'io tsy tenenina tsony. Eno ahy. Efa tafita moa ny olona ka tsy mampiasa kalesy ny tsony. Zao ka dia efa aterina sofera mihitsy. Ilozaka ianao aloha raha izany. Mandram-piona neny misaotra na izany azy Tofia fa ngaha dia mbola tsy nangorona varotra foana ty ianao Indraindray nery mipiasa rivo ireny mba mividy akondro eto amiketo miandriandran'izay vao mangorona entana. Izy toy ny tsilozany miondro miaka. Fa misy nariny ianao mamono tena varotra na dia efa maizina aza ny andro. Ny vadinao ary sarotra kombody ombo mifanadala amin'ny sofera. Maninona? Izany ho toy ny tena piasa ben'Andriamanitra mihitsy. Ary za dia milaza aminao fa io zalahy io mihitsy mahatamana azy any fianaratsoany io. Fa tena hitan'ny mihitsy very zareo ohatra efa eniko ihany ange io resaka io fa zao vao tena hitany masoko. Ta izy io tao amin'ny stationnement rery tofia. Efa tsy mahalala menatra tsony ankeny ianao. tena efa mahakorelina mihitsy ange zany kiala sy izy iny raha zany ve izy anao fitafotra ireny manoatra no ireny mpianatra ny lycée ireny ty vadinao nefa ny tena efa niteraka efatra za dia gaga mihitsy roneny miova nge izy iny tao ao zay ka izany mipirofo mety chauffeur mihitsy mividy akanjo ho azy tsy maintsy zay mihitsy ka vola kely ampiasain'io ve moa ampy any anjehan'ny lamaody ohatrany ireny dia lahy amin'io donto mitanaka miandro zay gadonany eo fotsiny taoko mahalala ny anarako iny raha vao tonga eo tsy efa enilanga moa no momba ny zanakareo farany iny iby ve maninona aza dia badosefa ho ahy fa aza ho sorapotaka kosa ny zanako roneny vavako soa misy siry eo anaka tokony ao hihinana azy ihany fa dia tsy mba mahamarimarika anao ve ty zaza mazava hoditra fa tsy mba mitovy amin'ny resy telo zokiny
ka nahoana ary nozao nareo vao miteny an'izany kosy satria zao vao mibaribary tsy tapina fenina ny adalan'ny vadinao ka raha nyteny an'izany ko nga moa za taloha honino ahy ianao tsy vaniny zany raha vehivavy mahita amiko iny an'io ho hitanao fa anatitra azo eo mihitsy zany olona zany rehefa avy eo mangarym-by miandavaka mihitsy koa am'izany a tsaka sarotra de jereo tsara ny endriny fa mety ihany ko ny dadany by tsy vaniny zany raha olona lasa aloha fa tsy tiako hitany eny resaka tetytsika nianaka ka hainao ihany ny tsy fitiavany ahy misaotra rineny misaotra tsy nisorona azao mihitsy ve vao matongo madame siza ie manao any tofy maromaro ny entana mbola nampidinina tao amin'ny stationnement tao zany a adino hatraminao hoe mananjanakefatra mbola karakarainy madama fa tsara-panatitra kosa inona ary ty ao anga tely mba hanampetsika isenao apiditra ny entana ny etrany fa mpiasanao anga zany ibatanentanao hafa ny kely loha azonao irakirahana toy ny soferanao a efa reo dao ny entanao madama ie efa reo izy ireo fa misaotra indrindra re nahoana ny nalaky nandozy ty tsy nijanona teo jereko azy raha tena lehilahy tokoa finy tsy maharomodomotra anao avy any tofy a tokony haromotra ngany ny ampideranao ny sipanao avy any e fa sipako izandray e mody manatsafandray a efa ela ngeny na enoko resaka fa sipanao i sofera-mpitondranao makany fianaratsoa iny e ory tofy a tsy nirera ngeny sofera mitondra makany fianaratsoa e ay de sipanao dolo zany zay ny tianao tenenina tsy zany kosa ry a fa hoana ny ilazanao fa sipako i sofera iny manginao ny vavanao zao de vakika ao a zay indrainao a de mitrany atrano zao de zao ary ny entako hoe oka aloha fa apiditra ny entako sa de tsy misy rarahinao azetanao any fa lasy anao amika tely a biby a ampidirako izy reo entana sa de misy makeo a tositosika toy izany a tofy a ataoko malala tsara mihitsy tena androany tofy a tony aloha ianao fa jeroanginy ikisy raha tsy mipitrapitra matahotra andray e tsy raharahako zany e hitan'ireo tsara am'izao fa tena makorelona any reniny andrery tofy a tsy vaniny e fa oatra loatra zany teny ataonao imasinika izy zany ka midirangana any an-trano ary raha tsy tianao eny zanako dolo ny adalanao e andraso oloha e ahay mbola tsy midy akory ny fivarotanao andrasa aloha idiko vetivety tsy makany zany ianao a zay nandadiavinao amiko fa iverinao andositra nga zay e tsy andositra ka vonina ny ana zava aminao an'izany aianao rehetra zany efa saika anidiny fivarotanao fotsiny ay ola zaynao an-tranonao hoe iza ny ray ny by maninona tsara hoe tofy nana tena ny marina tsisy eo manko a de sahanao ve ny manasoketanyio zazany takinao tamiko io e lasy anao a andraso any any efitranotsika ela idio fivarotan'io za nidiny fivarotany no nahita azy ny voaka tao an-dakozia nitondra antsy eny tanany ary namonjy any entany atrandro zareo nefinyantsy eny tananao iny e anga matahotra ny fatindray zato izy e ataoko ty zany foana no mba litanianao avelao ary aloha iny antsy indray resaka amiko ianao e ty babarikalamako matesteny fa nanamako re la hitanao taizany efa e de zay sofera tsy misy dikaniny azy no analanao balaka hitanao zao zany ino ay e iza
zangeny meko volana anatitra ny ataoko teo iny e. Kiza zany sofera sy mpanao fiarahanao makany fianarana zany foana e. Ay zany moa no mampiaingo be anao ohatran'izao foana rehefa andeha ho an'ny fianarana sy miasa fanadala amin'ny lehilahy fotsiny. Iakatra ny andrenivohitra kosa be ary tofy dia mbola reny ziporiko tsy hay fitondrako miloloako reny no entiko a. Izany no mahafany akanjoko rehefa makany fianaran-tsoa fa tsy mifanadala amin'ny sofera zany ahy. Manandrainga zany ny olona miteny an'izany satria amiko mbola lainga ihany koa zany fa iray tamin'ireo lehilahinao reo ny ray ny by. Mba mangigina reny to fa mamenatra ny manodidina ny andalanao a. Zany dalanao maty ae! mbola ho aiza ny anao zao aiza ny ray by. Sanakao by fa tadiavinao sanakizatray ary. Iza hoa! Aiza toa tena namelona zana valaka amizay. Amizany! La zao amin'ny fotsiny mandrarety. Maninona nefa tsy anontanianao zay olona tenezany taminao e. Ay, mbola may vava ndray. Mampitandrina anao a fa toriko amizay ianao raha mandratra eo a. Ay, koa efa nanita kevitra. Iza ndray zao no nandetika an'izany taondoha tena tao. Ampy zay ny herisetra nataonao ahy e. Fantatro ange fa inendreny napiditra an'izany hevidraty zany tao aminao e. E maninona e? Izo nga izy raha malero ny fanitsakisahana ataonao ny zanany. Dia mbola mino azy ihany venona dia efa ireny aza ny laingena fafiny nampiaditsika taloha e. Verinao fatakaloko ny reniko nga moa ianao ninonina toetrany e. Vavy ianao raha tavavoaka velona tato. Mipetra tsara ianao tovy a. Andrinya reny efa fantatro ane iny le maro iny namokoboky anao itory ahy e. Iza koa moa no mahita raha iny any ny ray ny by. Andray kosa e. Aza lotoina amin'izany ny zanak'olona tao fa nareo mianaka no efa maloto saina e. Avireny karaha vavanty makorelona tsy fankatarana. Mikasy tanana afarany eo ngenao raha tsy te higady e. Tsy mampaninona mihitsy zay migadra kely ery ananonanony eriry ty a. Tsy maitiko tena an'io. Mbalain'ity baraky eraky ny tanàna mpijangadangana am'izao fatin-dehilahy rehetrarehetra zao. Fa efa tratranao mijangajanga nga zay e. Manginao a vavanty lerako ao ty aty tenako. Ny domoko mafy ny farafarana nangavy any dada moa saingy tsy nisy nanoiny noho ny elaela namotra any dada sady ny azakazaka nandositra fa za kosa namonjy any neny efa miosin-draha. Ty varavaranty dada fa naninona ho any neny. Dada neny a fa maninona ho ahy ianao. Valy ho any neny a voay aloha ty trano ty. Dada ho a. Dada fa naninona neny. Fa nataony dadinina tato indray neny no maratra be toy izao e. Foko tany. Aza miteny betsaka aloha neny fa sao dia reraka ka. Delia foko tany. Manina foko tany? Antsona ny foko tany?
aleo fa hoany afa aloha bataiko teto neny ka mba longo maninona mba dada ve zany antsony koa dada eto any eve hôpitaly hoentina any Ambatolonga any amin'ny hôpitaly neny fa aloha bataiko ala teto Andriamanitro ay ntsondro miletsy vaniny antsiny tato amin'ny valahany neny vonjare olona vonjava maratra mafy neninay ramse ye mariny zany aleo antsoky ramse fa aiza nefa no avitako azao rery aza metsiketsika toy aloha neny Biry avy aloha aty Delia eny aky neny malala hovonjeko neny fa miandry amin'ny Biry aloha ay moa tsy mbola niverinavina Tantaran'i izy teo iny inona re no ataoko neny nefa tsy azoko avela rery ato sao iverena ny dada finoana ato indray andrano foka fa atao mifalany nefa miboboka tsy mitsahatra inona re no ataoko Andriamanitro zay dia nilaozany dada nandositra fotsiny rehefa avy nanala fony tamineny izy neny way torane marina neny wa avelako vetivety aloha neny fa aleo atsoky raha misy hitondra azany amin'ny hôpitaly any Ambatolongo na dia efa ampialany anazy neny tsy nihevitra mpiantso polisy mihitsy hanenjika ny dada dokotera ny naverimberiny ny hoentiny eny Ambatolonga amin'ny hôpitaly no namaiky azy hanavotana ny ainy fa dadanareo tamin'io nakaiza tsy azoko aneritreritra fa mbola nisaviritaka ny lohako nahitany neny io sindra saka iandry ny zandroko avy natsakarano aho vao ila vony satria tsy nafony ametraka azy rery teo nefa sisika nitady vonjy neny navitra indray ny vata no viraviray le mpanao herisetra indray dia nahita vonjy andry miantso andramsele maro io ramsele maro profesy vetentsika io ve zany izy indrindra fanga dia tsy mba afaka nesorona teo ambany tamin'ny oram-paritaka be io izy ty ka tsy zakako nge sady misy antso amin'ny valany ao dia tsy sahako netsehana tsono andraso hoe way Delia mbola natsiaro tena ve izy ty no hitandry izy asa mbola niteny hoe antsony foko tany hoeto eny Ambatolongo ony izy dia zay neny nitsoko andramse teo ary dadandry lasaiza tsy haiko fa nodiny tato anevitra tato neny dia mifonono nikikika ny antso vonjy neny fa tsy nisy taitra izay no zareo efa miady matetika fa nika mafy be neny dia nangina tapoka aveo zay neny nanetraka na tonga nandondona teo ambaravarany tsy nentina moa nefa dada raha tsy efela be neny efa misondra nenjera teo ampovoatrano hitako ary dadanareo tonga dia laza ny azakazaka be nandeha nyvoakany izy tsy mantatra hoe hoaiza zako moa maika ny amonjy any neny ka fotoana toy inona zany nahatorana ny neninareo ka rehefa tsy zakako ny izy dia niteny izy hoe antsoy ramse dia zay ay
efa ambany be aloha ny fofinainy fa na izany aza mbola misy aina izy io e ka andovony zena hoentina aingany any amin'ny hôpitaly so sanatrika taraiky. Betsaka ny vitan'io lehilahy io taminay. De fotoana toy inona vao hita Dadandry? Tsy haiko na ovinanao ahoana fa toy ireny ataly ireny a. Tsy nisy tadidiko tsony ny ainako. Torana angandry? Tsaroko fotsiny fanotomany be daholo ny sandroko nahita ny tomany sady fenindra. Natao ohatra angamba ry zareo. Tsy tonga saina akory ary izy no sandro hoe maty neny. Fa firy taona mondry tamin'izany? 10 taona. Mbola kely marina. Isaky ny avy mamono aneny dada dia mitondra voninkazo foana ho fangatahana famelan-kelo. Izaho sy nendrery no nahalala an'izany. Fa raha ny mpivarotra voninkazo dia angamba ny tsiriritra an'izay vadiny dada. Satria heveriny fa fanomezana maro-pitiavana io voninkazo fitiany dadanareo matetika eo amin'io. Kanjo. Farany iny alina mangidy loatra iny fa tsy afaka nangata-pamelana tamin'ny alalan'ny fanolorana raozy tsony dada. Satria maty noho ny tsindronantsy nataony taminy. Diso fa tsy farany manko e. Mbola tsy nisy toany iny andro nandevenana ny neny iny. Delia, mialatsiny fa aleo ajanona vetivety ny fitompivavahana fa tsy afaka miandry elaty reto olona reto. Fa olona ramose? Dadanareo. Fa anao inona ty? Nampiady soa tany ampigadrana izy mba angataka azy amin'ny pénitention hony anao veloma faran'ny vadiny. Tsy misy vadiny tsony eto e. Mahela fa aza sy nahady ny fotoana farany anaovana veloma an'lenonareo. Mara zany ramose. Efa ady foana ny fiainany eny dia tia tany ka aleo matsasiana ady ty ora vitsy sisa mahito tany azy ty. Ka hoana? Avelako manatona ty aloha izany. Avelao izy anao izay tiany atao eo e. Efa tsy maheno azy tsony koa nena no isy na hitomany. Lasa ramose antso azy miaraka amin'ireo mpiandrikadra. Sy ny fatorana na ny tongany na ny tanany noho ny fiangavin-dra ramose. Vao maika hanampy vondofo any nahita azy. Nitsondra rozy indray eo ampasany neny. Satria mihevitra ianao dada fa mbola tsy ampy aneny izay voninkazo maro be nomenao azy. Isaky ny avy ny vononao izay izy. Notoloranao rozy menatrany neny isak'izay avy anaovanao herisetra. Tamineny midika fangataha-pamelana ny rozy mena. Fa tsy mariky ny fitiavana. Tsy navelanao mihitsy raha tsy maty neny raha mba nasana indraindraikitra ny toriny herisetra nataonao taminy neny. Raha nasany ala tao tokantrano nanjakany herisetra neny. Tsy nitoloranao an'iny rozy fentsilo iny hatretỳ ampasana ny nofiny rodrodrotiko ny vono nataonao azy. Oka izay dely somarary io ianao a. Sady be tsara veletsy ianao no mpanao tsindro valavo. Oka ho fantatrao fa efa naporisika ny neny nitoranao hatry ny ela.
fa ineno tsy nety ho fitsonjovana anay zanany nefa kehitriny hoay zahay ny reny maty ny ray migadra takizay raha tsy nanaiky niaritra ny herisetra nataonao taminy iny mba ray nikadra fotsiny no anjaranay efatra mianata fa ny reninay mbola velona teto mihay anay. mafy zany nahazo anao zany anaka rehetra zandrinao manko mety hoe tsy mbola arisaina tsara ka mandalo aminy zany rehetra izany. Misy fotoana aza mba teo zazakely toa azy ireo koa fa raha samy zaza daholo koa nareo mba izany ny ahandreo zandrindrereo ki zay koa aloha eritreritry ny ty tena ny ahy iny. Eritreritra rarany loatra iny ianao iny satria mba tsy te handre fijaliana toa azy ireo koa ianao te handositra fijaliana koa ianao. fa vao maty zany neninareo ki dia mipetraka tany amin'ny bebe anareo nareo tsy nandevina neny akory ary izy fa natao ohatran'ny vavan'olona koa. Rehefa natao manko ny famotorana ny dada dia endro be nolazainy tany fa antonona mpiady azy sy neny tsy nagaga loatra izy satria saika niadiny izy mivatao hatrany te avy amin'ny endrika daholo. Ka nahoana nareo no nanaiky mipetraka tany aminy? Tsy nanana havana kaiky afa tsy nianatany neny izay nipetraka tany Ambalavao. Manana mivady amanjanana an'izay adidiny koa io dadatoanay io izay tsy dia fantatray akory na ny vadiny aza tsy mbola hitany masonay raha tsy tamina faty any neny iny noho izany tsy maintsy endro be no nipetrahanay. Endro be izay fototry ny herisetra ny anjady tamin'ny neninareo. Alaivo sara-tsaina nge ny fiarahamonina eo ny fahitany anareo zao dia mamerina ao an-tsainy foana fa ny fisiany reninareo ny fahafatesan'ny reninareo no nampikadra ny zanan'ilay tokana. Azonao tsara noho izany ala ny nano mijery anay aza fa izay koa tsy manatsafidy matona nay hipetraka ao. Izay koa aloha ny fahitanareo azy koa zao dia mamerina ao an-tsainareo ny dadanareo namonina faty aniny iny. Izay mbola azo kafiana ihany satria dadanay foana koa ange dady fa ny tsy zakako miara-miaina amin'ny endro be dia mitamberina atao tsaika trano fa noho ny fanosorapotaka nataony aniny no nahatonga ny dada namonina faty azy. Eny fa nazanona zany na inona na avy aiza antony tsy ekena foana ny herisetra. Ka zao miverina amin'ny antony izao resantsika telo mianaka izao mbola tsy tary zao neny raiso ny andraikitrao hitory ny herisetra nataony dada taminao neny tsy maniry an'izao iainana efatra mianadada zao iainan'olo-kafa endriny kiala raha mbola azo ialana aleo miala mitenena teny izao dia mbola tsy lala ny fery vokatry ny tsilondraozy. oka kizay mararo ingindri iza no andrandraindreo zandrindrereo raha maninona eo kindri niverina tato an-tsaiko ny endriky neny raha vao nahitanao naratra be teo iny. Okizay anaka tsy ataoko raha araka an-tany ranomasinao. Anamariantsika fa tsy verimaina ny anjo vonjy farany nataony neninareo taminao alohan'ny hafaty azy dia andray ny andraikitra hitsangana tsy hanaiky ny herisetra fa hampandreny manam-pahefana. Misaotra re endriny kiala dia angatadalana ody afa tena reraky ny ranomaso azy zany. Androany koa angamba kindriry dely vao tena namoaka n'izany alahelo-ndry rehetra izany zay koa aloha dia marina iza tokoa noho mba hamohako an'izany eo hidadany ampigadrana sa endro be mankahalanay. Marina izany anaka ndana aloha mody farapitso indray ny ampianarina dia efa mahino vaovao aty aminay zany eny re dia mirary fahasalamana ho anao efa mahatsiary tena maivana koa azako dia ampindramdrika eve zaky way mifaty alevana indray ara no dimy marina koa saika anatitra ny titaty amindri ange no antondiako teo iny misaotra kifa famonjena rono nentindrio anay teo
zay ve dia nitsahatra tsy mihinana tsony neny. Ok izay retsy a mbola mavesabesatry ny alaelony dely teo ny foko. Tena tsy napoziko ny aina zava-doza toy izany dely roneny a nefa za ngeny tena namany ao am-pianarany. Zany ve? Tsy tena mifankafantatra ane zany nareo mpianatra amin'izao e. Fa ny zavatra tsikaritro a dia izy iny a tompona andraikitra be mihitsy ohatran'ireny hoe izy ny ray aman-dreniny ankizy rehetra ao. Lehibe tsy sarotry ry zaza. Dia ahoana tokoa moa zany no ataontsika roneny? Ndraso aloha ho hita eo ny ataondrainareo e. Ny ataony dadahoana indray mbola misy akana ny heviny anga zany. Nahoana moa? Aleo ampahafantarina azy ny zavatra ataontsika sy mba hampiova azy e. Tena marina ny andely fa zatra ny aina tanaty herisetriny eny. Dia tena mahita tokoa ve neny fa zomy dada ny mamono mahafaty aneny toy izao? Tsy anaka zony velively ny anao herisetrana amin'izana amin'izy maika moa fa mivadiny. Ka nahoana ary izy no mbola omenao zo ahafantatra ny miandry an'izay mpanao herisetra? Marina ny anao anaka. Eny tsy ny fiainany dely ny mahafaly hafa tena nanokatra amin'ny masoko ny nahafantarako ny mety hafarany herisetra raha tsy maka fanapahan-kevitra aingana mpitsahatra izany izay olona iarany na mahita izany. Izany nge ho ahy e. Ka raha manome rozy aneny toy ny nataony dadany dely izy dia ahoana? Tsy hozodokan'izay rozy feno tsilo tsony koa e. Reny le fanomezana fenim-pozina. Ary tena nahafatany reniny dely mihitsy nge le izy. Tsy avelako hamotika ny fiainako sy ny fiainan-janako ny herisetra ataon'irainareo amiko. Loza mitatao ahy zany ka tsy azo le ferina tsony. Fa zao mba haterindrehany amin'ny bureau polisy any fanadiana centre eny afa tsy avelako hanohy ny vony ataony amiko tsony ny dadanareo iny. Misaotra neny. Dia aza dinoina miteny an'izany vaovao tsara izany any amin'ny tely anaka. Ay. Mba rano ampangatsitsika ny fony izao ny mahena an'izany. Misaotra tonga ramosea. Odry fa nanino ny titarianao endrikala ary hatramin'ny tany nataonisy bandy. Nioritra mihitsy izy io. Fa nanino ny ianao e? Zany zao ny antony nampetsonay anao aty. Ny finoan'ny babanykala. Aiko manao an'izany ny lehilahy bonaika be iny. Tsy misy tandroka marina ny ratsy a. Dia ahoana? Inona nataonareo? Ka zany zao mba endrasanay torohevitra avy any aminao io. Ay, zao ary tsy maintsy makany amin'ny dokotera aloha sika mitsabo ny ferinao sady maka sertifika manamarina fa vonina natao io amin'ny tenanao io. Efa nahazo dokotera fa mbola tsy naka sertifika fotsiny. Tsy maninona ka andao hiverenana any io dokotera io hanao an'izay dia avy any sika tonga dia makany amin'ny polisy. Fa hono ramose? Mety tonga dia hidiny polisy ve vadiko io raha zany? Possible mihitsy satria nisy ratra nahazo anao vokatry ny nataony. Fa ahoana? Tsy mety aminao angale izy? Ka raha mba tsy tonga dia amin'izay asa sao dia misy lalàna hafa azo atao na tsy tonga dia mampikatra azy. Toa hoe misy an'izany CECJ izany eniko nolazainy dely taminay. Ay ve misy zany ka fa tsy misy eto amintsika ka tsy maninona raha izay lalàn'izay aloha ny mety aminao. Aleo fa anontany any amin'ny ministera am-ponina hoe aizany misy CECJ akaiky antsika indrindra tia fanadiana. Dia rehefa azoko izay miverina eto amin'ny laza aminao. Misaotra ramosea. Tsy hoe tsy te hitory azy fa te hananatra azy aloha e. Ho hitantsika eo amin'ny fihetsiny avy eo. Mety mihitsy zany ka. Dia ahoana kia? Aiza ihany zany dadandry zao? Efa nipigadrana kia. Lana mialana siny. Fa naninona tsara aloha e. Mison'ilay e. Zay nge tsy tonga dia nitory azy fa tany amin'ireny fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy ireny nalehanay e. Saika hoe andravina ny olana. Inona ozy izy indri? Izy indray ny behivava tamin'eny. Tsy mahalala azy nga hony e. Ho hitany hoe hatraiza hono ny sahanay e. Fa
tezitra neny tonga dia nakariny teny amin'ny polisy ny dosie rehetrarehetra dia tao hoe tsy mipotra tamin'ny fiantsoan'ny polisy ony nandositra mihitsy nge izany ie fa niara-niasa tamin'ny zandary ilay fikambanana dia tratrany ianao dia midobiko tsy hoe akikory ny gadrany dadandrimy mafahiafa mba tontono ny foko mandreo hoe nisy mpanao herisetra ray indray izany nandray ny valinasany natolotry ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy miaraka amin'ny tahirin'ny firenena mikavana amin'ny sahana ny mponina na ny UNFPA sy ny maristopsa Madagasikara ho anao teo RAOZY FENO tantara mitohy nosoratany Nirintsoa ireo namelona ny tantara Sophie no Siza Daniela no Dely Mirina no Endribe Naomi no Ikala Tahiry Noela no Endrinikala Alain Rabe Manantsoa no Ramsey ary Liva no Tofy Antonio Rasamliolson no nandray feo Sophie Ravely Manantsoa no Nanantotosa